Dia ankafaliana indray no androsoanao tokantranontsika tompoko lasy tompoko vavy amin'ity alina ity a mazava loatra atao anatin'ny fandarana Sahila Zao izay arahanao eto amin'ny fahitalavitry ny NBS. Eo ihany koa moa ny onjam-peo 5.4 FM sy ny tambazotra izay ahafahanao manaraka ity fandarana ity. Ny tenako lilira manoatra ny fandarana eo ihany koa ny namana Clémence Rarinirina. Miarahaba Clémence. Miarabanao namana lilira faralahy dia arabaina toraka izany ihany koa isika rehetra manaraka sy tapaka ny fandarana Sahila Zao eto amin'ny MBS isaky ny alarobia alina tahaka izao ary manasa antsika tsy saraka aminay hatramin'ny farany ity fandarana ity androany. Nahoana ny endriky ny fandarana toy ny mazatra dia ho atsidika aminao ety am-piandohana isy loha ny fandraisana vahiny mazava loatra ny filoha nasionalin'ny Antokoteza Andriamatoa Jean-Louis Rakotoamboa no ivahiny atao anaty fandarana amin'ity alina ity fa mialohan'izay dia andeha hanaraka reportage isika fanadihadiana mikasika ny hetsika izay nentin'ny mponina teny Itos teny omaly Clémence Rarinirina nanoerana ny fahatapahan-jiro lava reny nandeha lestage sy ny fahatapahan-drano ihany koa zany izay nitarainan'izy ireo satria dia miseho matetika loatra eny amin'ity faritra ity. Dia ho alefintsika izay reportage izay manoloana ny fihetsiketsehana nataon'izy ireo teny an-toerana teny ary aorian'izay dia mpandroso ny vahiny avy hatrany isika. Tapaka nandritra ny minitra maromaro ny lalana teny andranona oatra Itos io atoandro io. Nobanan'ireo mponina tamin'ny dorokodiarana ny arabe ka tsy nafahan'ny fiara nifamezivezy. Mijaly izay, lekobaka ambava sy fampanantenana pokaty. Tofoka sy voky fahatapahan-jiro lava reny, hoy ny antsoantso nataon'ireo mponina teny an-toerana. Tsy azo leferina intsony, matetika loatra ary efa zary foto-tsakafo mihitsy ny fahatapahan-jiro. Mikorontana avokoa ny fampanandeha rehetra ao an-tokatrano, voakitikitika ny asa fivelomana izay miankana tanteraka amin'ny herinaratra. Maharitra ora maro mihitsy ny fatapahana ary saika ho isanandro. Efa maro ny antsoantso sy ny fitarainana natao mahakasika izany, saingy toa lasa antso anevitra fotsiny ihany. Raha tsy misy fidinana an-dalambe tahaka izao, tsy misy fandraisana andraikitra. Midonana-poana, tsy misy atao. Ny tanin'andro sisa nataon'ireo miasa miankina amin'ny herinaratra. Tsy lazainy intsony fa tsy antoka ho an'ny sasany. Ny faktiora aloha isam-bolana nefa mitovy foana. Eo amin'ny adiny efatra eo zao nenay ka. Sanany efa ny fivelomana le izy dia tsisy ihany tanin'andro fotsiny zao nataonay. Zao fotsiny tsisy olona mihitsy. Telefônina zao raha tsisy courant tsy afaka miasa mihitsy. Eo resaka le izy mihitsy. Miankina amin'le izy daholo. Ohatrany tsy tsisy fandraisana andraikitra mihitsy le izy. Ohatrany efa sakafonay ety namana. Jiro zany tapaka foana ety aminay ety zany le jiro. Zao tamin'ny maraina tamin'ny valo teo zao nitapaka dia hatramin'izao mbola tsy miverina. Dia io zany ny olana ety amin'ny faritra Tsimondrano zany jiro tapaka lava foana. Betsaka ihany fitarainana nataonay aloha. Efa ela mihitsy. Any be ny tanàna aloha ohatra mandray andraikitra ihany fa tsy misy olona any jiro ama mihitsy ve ny tena olana ve fa tsy hainy mihitsy aloha. Amin'ny mampanjimo arakaraka matapaka azy koa zao malafa mividy ny jiro tsy mandeha, ny asa tsy mandeha. Dia tsy maintsy mipetraka aloha zany satria tsisy jiro ampiasainao mihitsy. Fitaovana aloha zany dia mijanona tsy mandeha ny fitaovana satria na fitaovana ary simba amin'ilay tsy mandeha ny jiro. Tsy ireo mponina ihany fa mitondra faisana ihany koa ny komina manoloana ity fahatapahan-jiro ity. Mitombo be ny fandaniana izay tsy tafiditra akory anatin'ny teti-bola. Tsy maintsy ataony fomba rehetra ahafana mamaly ny filan'ny mponina sy ny fampandehanana ny rara rehetra eo nivon'ny fiadidiana ny tanàna. Tena marina fa misy ny fahatapahana jiro. Fa ny komina Itos indray koa zany eo anatrehany asa dia miezaka foana izay mitady solution. Hoe ahoana no ahafahana mandresy an'izay dia nenay raha vao hoe sanatria misy ny fahatapahan-jiro dia tsy maintsy efa misy groupe eo ahafahana mampiodina ny asa-panjakana indrindra fa ny asan'ilay komina. Ahafahana midelivana ny rehetrarehetra satria hitanareo fa sarotra le miaina. Indrindra hoe sarotra mitondra olona dia izay mampatonga anay mitady ilay vahaolana rehetrarehetra hoe mba ahafahana tsy misy fimonononana dia ahafahana ihany koa zany miaina ampilaminana na dia misy ara ny sedra maro isan-karazana izay miantra amin'ny komina. Fa tena misy ny fandaniana izay tsy ao anatin'le hoe
fandaniana tena ho anatin'ny mpaofatry ho anatin'ny tetibory fa misy zany a le fandanianay hoe tena resaky moana exceptionnel de kanefa moa fantatritsika mazava fa ho izany commune zany de tsy maintsy misedra hoe ahoana no ahafahana mandresy lelelina hoe manampy le olona ao anatin'ny commune zay tetiny tena fa misy tokoa le fandamina hoe mihoatra any tokony ho izy satria tokony ao mijirama zany de nefany lasa vadika lasaka mombana hoe masaka gropy de misy zay. Tsy vao izao fa efa maro ny fitarainana nataony mponina mahakasika ity olona ny famatsiana jiro sy rano eto Madagasikara ity. Ratsy ny kalitao omeny orinasa Jirama, tsy mandeha amin'ny laony ny ary mikorontana ny asa, kanefa andaninam-bola tsy tokony tsy firohana izay avy amin'ny volam-bahoaka ihany. Miala bala sy mahita irika foana rehefa misy tranga tahaka izao, lazaina fa misy rivotra, simba ny milina sy ny sisa. Izao indray, voanetsika ny Ponitosy dia mahita lazaina fa olana teknika no mahatonga ny fahatapanjiro eny amin'iny faritra iny. Tsy vao izao anefa no isy tranga tahaka izao, izany hoe fa ela nisy fahasimbana, ka rehefa mihetsika ny olona vao manamboatra sy manetsika ireo teknisianina amin'ny famerenan'izany. Ny olan'ny délestage no resantsika voalohany anomboantsika ny resadresaka amin'ity alina ity resantsika miaraka amin'ny vahintsika androany dia tsy iza efa nanambarany namana Lilira Farala teo fa ny flou national ny antoko-teza Andriamatoa Jean-Louis Rakotombo miarabanao tompoko tonga soa atao anatin'ny fandarana saila zao. Ya, dia misaotra nareo atao amin'ny MPS nanasanay ho tonga eto amin'ny plateau ary dia miarabantsika rehetra ny amin'ny tokantrano tsirairay avy tompoko. Andriamatoa Rakotombo Jean-Louis resaka olan'ny délestage isika fampanantenan'ny filoham-pirenena ny ampitombo avo roeny ny famokarana herinaratra atao anatin'ny 5 taona. Ny zavatra hitantsika nefa dia délestage tsy fahita atao anatin'ny taona maro no mipotra ankehitriny miparitaka ny vaovaony amin'ny hoe mbola ananan'ny kompania tsolika vola be amina miliara koa ny fanjakana ny tombotsolika maromaro na eto Andrenivohitra io na any amin'ny faritra dia tsy nahitana fivarotana gazole ary na nisy aza dia nilaharana izany toy ny tranga alina mirorosaina ny vahoaka ankehitriny ahoana ny hevitra momba ity olana tsy ahitana fanafana eto amin'ny tany sy ny firenena ity. Ya, raha ny resaka angovo no misy eto amintsika ny jerena tafiditra ao anatin'ny solika zany tafiditra ao anatin'ny tsioa ny électricité dia zao no azo resahana. Voalohany indrindra aloha mikasika ny Jirama tamin'ny fotoanandro ny président Ratsiraka tamin'izany $17 ny baril. Dia mety nampiasaina groupe électrogène isaky ny fivondronana azo miainana tsara. Fa amin'izao efa $100 ny baril. Ny pouvoir d'achat na fahefan'ny vidin'ny vahoaka nefa tsy miakatra ohatran'izay dia ny vokany raha-pakarinao ny vidin'le jiro tsy zakan'ny olona tsony. Ka raha io mbola groupe électrogène io no ampiasaina eto maty eto tsika gasy. Ary tokony hanana vina mikasika an'izany ny fitondrana inona ny olana azo natao ane raha resaka électricité mitady centrale solaire atonotolona any amin'ny 200 na 500 any. Ry zareo ataontsika hoe pays occidentaux somary sarotra rotiny amin'ity fifandraisana iraisam-pirenena ity atonony Allemana. Hoe nareo mpamokatra centrale solaire mba meo zahay fa hovidinay tsikelikely izy alohanay tsikelikely le izy rehefa tsy mahavita ry zareo manatona ny sinoa zay mila centrale solaire fa tsy zakanay tsony le groupe électrogène raha 200 na 200 centrale solaire zany ane azo ny sinoa subventionnena amintsika fa alotsikelikely ny vidiny dia amin'izay fotoan'izay miaina any amin'ny 60 à 70% ny vidina ataontsika hoe angovo ampandanana an'le groupe électrogène amin'izay fotoan'izay azo atao tsara zany aingana dia aingana mihitsy fa maninona ny tsy atao zany ny problème. Ka raha mbola anoen'io resaka groupe électrogène io tsika izay ny Henri Frey sy ireo ataontsika hoe indo-pakistanais mampanofa ny groupe io dia mbola io foana ny ainana ary tsy sakitiany zany dia milaza aminareo fa miletika potika mihitsy ny firenena raha io no mitoy. Zavatra tsotsotra raha zany azo atao mivantana
ary ianao fantatry ny olona fa firenena mahantra indrindra mila fanampiana tsy atao bojy izy fa ho alotsy kelikely fa rehefa tafapetraka le centrale solaire tsisy vola lotsony nefa mandeha ho azy io fa namboniny kely fotsiny sisa atao sisa vidina rehefa hoe tsy ampy le énergie amin'ny divaraina na sahala am'izany zay vao mampiasa groupe électrogène azo atao tsara mihitsy zany tompoko ary aingana fa saingy le fitondrana mihitsy tsy manana solution asa matahotra ny lafrantsa reny malala ngamby izy de tsy samy resaka amin'ny sinoa am'izany fa azo resahana tsara mihitsy ary veriko ny mandeha fantatry ny olona ianao fa mahantra ary ilay firenenao zany zay à court terme fa à long terme azo atao tsara mihitsy manao centrale micro centrale hydroélectrique betraka ny suite d'eau eto amitsika ohatra ataotsy hoe any amin'ny Lily rano Voitasy manangana centrale micro centrale hydroélectrique eo amatsina ny Tsoromandidy amatsina ny Analavory amatsina ny Soavinandrina amatsina ny Miarinarivo le centrale fotsiny ilaina fa le réseau de distribution ane efa eo zay fotsiny ilaina ny Sénégal zao ny foany ny azany Sénat satria hita fa tsy de ilaina akory aty amin'ny firenena io lasa bicaméral le aty amin'ny parlementaire de ny vola fonctionnement ny Sénat ny fidianana centrale solaire ohatran'izany izany ilaina ianao ane Ndiaye Andry Rajoelina akoatran'ny efa 20 taona ny tantanana teo mbola mitatana maninona tsy tam'izany ianao mampatsiahy fa tamin'ny fotoanandro ianao nakany Émirats Arabo laza fa hitady solika ao mivoaka malagasy jerena hatramin'izao inona ny impact an'izay tsisy de zay mana hoe so de mba nanokatra compte tao Dubai kosa ary ianao satria tamin'ireny fotoana ireny 500 millions de dollars ny vidina bois de rose zay niresahan'ny Banque mondiale tao amin'ny CSD any velany any tsy hitatsika teto reny satria tsy navelana andeha fa raha vao miditra any am-port isan-karazany any reny de tsy maintsy évaluer-ny olona mba hangalana douane de any amin'ny 500 millions de dollars de araky ny resaka hoe ao Dubai sy aty Maurice reny vola reny de zay mana ihany ane hoe so de mba tsy nitady solika ao an'ny voaka malagasy ary ianao tany fa zavatra fa kosa nisy tany ihany anay mitatsika eo fa raha iverenana zany amin'ny saina tsy miangatra ny filany firenena maika de voalohany indrindra aloha négocier aingana am'ireo firenena zay mpamokatra centrale solaire tsy ngeza be fa tontonona satria ny fivondronana sahala am'izany tsy ngeza ny atsika any amin'ny 119 fivondronana any amin'ny 200 microcentrale solaire no vidina fa alotsy kelikely ny vidy de avy hatrany de menangana be dépense mikasika an'io zay ny filany firenena tokony atao aingana zay nefa ny anana le fitondrana am'izao fotoana zao farany teo moa tsarotsika fa nisy lay fanaovan-tsonia ny raha ny filoham-pirenena tamin'ny mpamatsy vola zay entina indrindra hoe hanatsarana teo aloha zany hoe ny fisitrahan'ny-ponina rano fisotro madio ny zava-misy aloha hatreto de ny eo ihany koa ny eo jiramany resakitsika mansa ny facture nefa aloha foana ary de tsy miova fa ny mahagaga de zao arakaraky ny fahatapatapahandreo zavatra reo no vao maika ataotry ny mampiakatra ny sandan'izany facture izany fa nindran-dalana amin'izany anefa lasa olana fototra aterak'izay de lasa manjaka ny tsy fandripahalemana zany nanamarika ny farany herinandro teo ny rahantsika nahita ny zavantranga tany amin'ny distrika Anakazo be zay nahitana faty olona maro be 230 androany ndray zao de ankizy 7-20 taona no tratra nanendaka miaraka amin'ny antsy ahoana ny fahitanao an'ity tsy fandripahalemana mahazo laka be eto amin'ny firenena ety Andriamatora Kotombozonloe ya ny zava-dehibe ary izay no anisany ataoko hoe asa noble tokony ataon'ny parti politika rehefa tsy ao pouvoir izy midina ny fotony mitily ny filana mitily ny problémany mitady solution ary manao programme azo tanterahana fanaraka tsara amin'ny budget ny firenena reny loi de finance reny de manomana ekipa hitondra anisan'ny problème eto amin'ny firenentsika tsy fandripahalemana tokony tolina hatrany fotony io dia amin'izay fotoana izay mahita vahaolana ianao hoe reo ny problème tokony zao ny vahaolana reto ny ekipanao azy de amin'izay fotoana izay rehefa ho pouvoir ianao tonga de opérationnel fa le fitondrana amin'izao fotoana izao indrindra le filohany ane
tamin'ny tsy au pouvoir izy lasa ny miamina ny revy fa tsy nijery an'le filana eto amintsika zao raha miresaka fandriampahalemana de izao mifanaraka mety tsara amin'le tokony ilana eto amin'ny firenena ve le firafitry ny tafitra firafitry ny gendarme sy ny polisy sa inona ny metimety izy koa raha sahala amin'ny an'ny Costa Rica zao a tsy misy maramila zany satria ny maramila natao hiady amin'ny fahavalo Madagasikara ve manana fahavalo nefa de maramila be de be eto amintsika miandry an'le fahavalo hoe rovina izy lo tonga hiady andaniana vola be ireo de raha ny teza manokana mijery de zao tokony révisena politique de défense et de sécurité eto Madagasikara sy ny firafitry ny tafitra eto Madagasikara mba amaly tsara n'le filana misy eto amintsika any andrefanany miasa le maramila am'le dasina sahala am'izay fa vola be koa no alohan'ny vahoaka am'le izy tiako tenenina tsy mifanaraka am'le tena filana le firafitry ny mpitandro filaminana amin'ny ankapobeny eto sy ny fitaovana ilaina jumelle zao ny teny ilaina any moto zao ny teny ilaina any nefa manangana trano be ao am'izany hoe andramo madio zany any Tsoromandidy manangana trano be ny tafitra iandro fahavalo de hitanareo am'izany fa tsy mifanaraka am'le filana le atao ary zay ny mampalahelo am'le fitondrana am'izao fotoana zao tsy niomana am'le fitondrana mihitsy izy fa lasa nandrevy tany miami tany anana de tonga eto ataoko miami Madagasikara ataoko zao zany ve le filana am'resaka fandriampahalemana iny andrefan'iny zao milaza aminareo a teny ny filoham-pirenena hoe asiko puce daholo ny omberan'ny Madagasikara ho any enjetsika amin'ny hélicoptera dalo de hitany hoe zavatra tsy mifanaraka amin'ny filana le puce ny olana zao besaka miteny hoe rovina ihany le puce mba ahafahanay amin'ny telefonina an'le ombonay hoe aiza ho aiza le anao le manja de amaly le manja hoe ma tia tapon'ambohiby zay e ka tongava aty fa dalo efa da e no mandroaka anay aty zany ny eritreretin'ny olona satria tsy fantatry ny olona de hatram'izao moa tsy natao le zavatra kitototra an'izany anentsika dalo amin'ny alalan'ny hélicoptera 10 mivery ny kérosène na ny carburant lany amin'ny hélicoptera any amin'ny 150 millions vao mety sy andray mandeha ny 10 nefa ro andeha atao tsy amin'ny 20 millions ny vidiny na zavatra tsy mifanaraka amin'ny filana ohatran'izany zany natao de izay no mahatonga averiko indray mandeha eto a ny fitondrana am'izao fotoana zao a tsy niomana hitondra fa raha niomana izy tokony tamin'ireny fotoana tsy teo amin'ny fitondrana ireny izy no niteteran'ny Madagasikara nitily ny filana de nitily ny problème de manana solution de tonga de avy hatrany de opérationnel fa le fitondrana am'izao fotoana zao ny olona manao an'izany banany efa heritaona alohan'ny ialana izy vao manao conférence nationale mikasika ny fahavitatena ara-tsakafo colloque any atsimo hoe ahoana de hitanao fa zavatra kitoto tena kitoto nefa manatrehan'izany le firenena miletika de zay ny tsy maintsy mandray anjara ary mahatonga ny olona ohatra nireny teny tosy reny zao reny tena noble reny acte ataon'ny olona enyreny tsy manimba zavatra fa midina an-dalambe mampiseho hoe tsy mety tsy mahay mitondra ianareo a tsy voavahanareo ny olana ary tokony tena izy hoe mialafa rehefa tsy voavaha le olona acte noble reny tsy manimba zavatra fa tokony atao reny rehefa hoe tsy mandeha am'lohany ny zavatra ataon'ny mpitondra teny ianao hoe tsy mahay mitondra Andriamatora Kotombo Jean-Louis de ny vondrona européenne efa niteny tamin'ny taondasa hoe état inefficace inefficient no misy eto Madagasikara ny mpitondra nefa etsekilany a ny resahanao teo le resaka oeraoera fa de mbola zay tokoa no hita manohitra any an'le resaka fampanantenana ny vahoaka de zara lasa ataon'ny mpanao Facebook sarisary any mihitsy am'izao fotoana zao le hoe rehefa misy ny olana de karatra biometrika no vahaolana farany teo de hoe asiana tanamasoandro indray na tanana vaovao any Mahajanga any everin'izy ireo fa naomby tamin'ny 2024 ary hoe mbola aomby koa ve nefa nyzany zavatra zany amin'ny 2023 zany zavatra apaikady stratégie zany Andriamatoa Rakotombo Jean-Louis zany resaka fampandrina drisa izany raha ny fijerinao azy izay le teneniko hoe ny filan'ny firenena fototra amin'ny resaka fanaovana politika rehefa tsy au pouvoir le parti politika de manomana mitily ny filana eto Madagasikara mitily ny problème eran'ny Madagasikara de mijery ny vahaolana azo tanterahana am'le budget
ny firenena fa tsy zavatra tsy azo tanterana koa fa lasa démagogie ary indrindra rehefa aveo a manomana ekipa salamtima zao de manao redynamisation tena acte noble reny ary zany ny tena filan'ny firenena fa tsy hoe mandehandeha any velany any ny sasany de aveo a nofinofo sy revorevo ny lazainy eto am'ty firenena ty ary mitombona mihitsy reny ataotsy hoe adjectif qualificatif nataon'ny mpamatsy vola ireny momba nyty firenena ty fa apitsika fotsiny izy hoe radedaka le radedaka tianao ataoko tanimbary ambojanary ao anatin'ny ray andro nefa zavatra tsy azo tanterahana de radedaka ianao ny filan'ny firenena zao a tia ny problème tia ny olana zao ny tokony vahaolana aingana tia ny problème tia ny olana zao ny tokony vahaolana aingana zany tonga de opérationnel le fitondrana fa tsy averiko ndray tsy eo vo anao colloque anao conférence nationale eo vo mitily ny filana resery tsy antsony ianao efa hiala ao anatin'ny heritaona fa aiza manao an'izany tsony ary aiza mbola mampanantena indray hoe ho asika université daholy eran'ny zao ny eo aiza tsy zaka antsenanao de mbola anao université manara-penitra aiza indray ianao ny eo aiza tsy zakanao reny ny PAT grevy mpianatra mpampianatra le figerenao an'le université mihitsy ny tsy ao asa tsy takatra ao sa tsy niomana am'izany akory ianao a fa izao ianao va devant le problème vo manao zavatra dedaka indray a mampandrina drisa tsy mety zany ho an'ny firenena treto aloha ny fitondrana am'izao fotoan'izao Andriamatora Kotombo Jean Louis de mihevitra fa mbola ho azo antoka ny 320 asa fa izy mahita an'izay a ny eo anivony RMDM mety ankilany a ianareo nefa de resy lahatra fa efa tsy mahatavoaka baolina intsony ty fitondrana ity ka ilaina maika ny firosoana am'ilay atao hoe fikaonan-dom-pirenena amana ny olana raha nytolo-kevitra ny eo anivony RMDM ny FFKM koa etsy andaniny de miombon-kevitra am'izany hevitry ny RMDM zany ny fitondrana sy ny pombazy anefa etsy ankilany de tena tsy manaiky zany hevitra zany hatreto a ary manizingizina ihany koa aza izy ireo fa ady seza fotsiny no katsahiny eo anivon'ny fanoerana atao a ao anatin'izany fikaonan-doham-pirenena zany raha toa mifikitra mafy am'izay hevin'izay hatrany ary ny mpitondra ianareo nefa eo anivon'ny fanoerana sy ny mpiaradia aminareo a efa mandroso am'izay lalana izay de inona no mety hitranga raha mpitso raha afaka pitso Andriamatoa Kotombo Jean Louis ny zava-dehibe aloha ary maika tena maika ilain'ny firenena takiany firenena de ahoana ny anavotana azy a satria miletika ny fiainan'olona mbalaivinao atsara inge hiditra mpianatra ato atsy firifiry ny zanak'olona tsy hianatra firifiry ny olona tsy mihinan-kanina am'izao fotoana zao ary ao anatin'izany situation zany ve ny resona amin'ny élection zay ao amin'ny RMDM ary ny teza manokana de fa elany hoe tokony manao refondation anty firenentsika izy satria raha jerena amin'ny saina tsy miangatra les règles de jeu de la démocratie mihitsy ny tsy mety eto am'ty firenena ty constitution ray code électoral ray loi sur les partis code de communication sy ny corollaire rehetra mikasika ny démocratie tsy mety ivoahan'ny tena démocratie eto Madagasikara ka andao re hiadevitra ankitso-po anitsy andreo de am'izay fotoana zay zay rehefa mivoaka eo ny élection madio tsara de zay lany atapin'olo loavina de am'izay fotoana zay misy stabilité politique de mandroso le firenena zay ny idéal tsara indrindra ary tsisy exclusion zay mitaky an'izay zay a nefa tsy nraharaha ny fanjakana satria mety amin'ny io système io nefa am'izao fotoana zao mbola fanamboniny zay miletika le firenena ara-sosialy sy ara-toekarena ka ahoana moa no apiety an'le élection am'izany contexte zany hoe mahantra le vahoaka crise le vahoaka tsy mianatra ny zanany any amin'ny hôpitaly raha marary fohifohy volo ary teneny dokotera izy indraindray hoe manam-bola ve nareo mba hividanana fanafody lefa tsy manana de mody ampitonton'ny dokotera eo le aretina de alefa ny mody satria fatany hoe ahoana dokotera ve afaka haname vola azy zany le situation de ahoana ao anatin'izany contexte zany ve nanao élection de zay no mahatonga ny RMDM hoe mila manavitra an'le firenena aloha tsika tady vahaolana ny RMDM efa manana vahaolana fa ilaina sedraina amin'ny vahoaka zany a satria indraindray koa anao mandrivotro raha tsy fantatry ny vahoaka de zay ny antsony ny RMDM ny vahoaka hoe
andao hiaraka hitady vaolana fa le fanjakana hita fa tsy niomana mihitsy zany hitondra firenena zany andao hitady vaolana zany tsy midika hoe seza fa hitady vaolana anao redressement socio-économique andao hijery eto amitsika mba hoe fanjakana tandalana mba napetraka ny haute cour de justice mba hoe hitsaran'ireo mpitondra ambony zay manao foatana mahafaty eto amty firenena ity reny écran plat bombo sucette corruption amina milliard ataony ministre reny fa ny problème nefany raha alefa le procédure mandalo amin'ny assemblée nationale aloha vo azo tsaraina le olona afandiovana le assemblée nationale reo olona madio olona masiny reo a tsy azo tsaraina de miantona fotsiny eo le haute cour de justice marary ny fon'ny olona hoe ahoana koa zany lazaina fa fanjakana tandalana zany eto nefa zany zava-misy akotran'izay le sécurité am'izao fotoana zao any ambanivohitra io zao vao ndresanareo a ny tany akazo be olona rombitelopolo zao nyray dorana maty ny mpitandro filaminana izy tsisy zandarma ave any ny mpitandro filaminana ny vangongo aty fotsiny fanaraka am'le filana ave le ataon'ny mpitandro filaminana satsia reny rehetrarehetra reny a tsy maintsy atrehana aloha zay vao miditra any am'izany élection zany a zay vao miditra am'izany concertation nationale zany satria hienjana be loatra le situation ianao ilingilingy hanomana élection nefa ny olona zay hifidy tompon-draharaha sahirana amin'ny fiainana misy zavatra azo atao nefa amoindre koa nefa tsy ataon'le fitondrany verina kely am resaka solika ohatra isolika io zao a milaza aminareo eto a fa any amy 40-45% ny vidiny ray litre amin'ny solika io a taxe alay fanjakana daholy misivy ny zavatra structuré an'le vidina solika ala pompe io raha raisika fotsiny ohatra ny gazoal teo aloha tany amin'ny efajato sy telo arivo ny litre 40% io 40% ny taxe io a ao ny douane any am 20% no any ny TVA 21% no any fa na enankely 5% io ny taxe anaovana fond d'entretien routier ny taxe alaina amin'ny environnement ny redevance omena ny OMS zany ao anatin'io daholo ka raha tamin'ny efajato sy telo arivo ny litre gazoal de ampitomboy any amy 40% zay a de any amin'ny 9 sy 300 any vola lainy fanjakana isaky ny litre gazoal fotsiny resantsika amin'io 700 sy 400 io ny litre karaha 40% ihany ny taxe mbola lainy fanjakana any amin'ny 700 sy 1000 isaky ny litre alainy fanjakana zany hoe mitombo zany le vola lainy fanjakana de zay milaza hoe raha tazomina am'le 9 sy 300 sy 1000 teo aloha ihany ny taxe tsy miaina ny vola miditra amin'ny fanjakana fa hiena be ny vidiny solika io a fa maninona ny tsy atao zany solution azo atao ane zany fa tsy atao ny fanjakana fa mody rebena fotsiny any am'le hoe na ena 5% ny TVA de le 20% zany a lasa any amy 15% nefa na io koa izy akajinao a vo mbola miakatra ihany a le vidin'le solika ka ny tiako tenenina ao anatiny ny solution azo atao aingana mizoga ny ataotsika hoe ny vahoaka fa mila mba mizoga koa reo mpandraraha ratsolika mba haena ny marza bénéficiairany ary mizoga ny fanjakana de maiva aminay izy am'izay fa izao ane le vahoaka no mizoga farany a ary mizoga ny rehetrarehetra de zay ny tsy mety azo atao zany a anamaivanana n'lay crise socio-économique eto satria nankely fotsiny zay fa le fotoanantsika moa foy de tsy afahana amy resaka zavatra be de hoe satria nankely zany azo atao fa maninona ny tsy ataon'ny fanjakana misy koa raha am'izao miteny hoe lasa misy fifandroitana zay mahatonga ny resaka filarana am'voiny solika am'izao fotoana zao hoe misy fifandroitana ndray eo amin'ny fanjakana sy reto compagnie pétrolière reto hoe mbola misy vola amina milliard tsy voaloha de lasa entre zareo le olana de araka ny teninao vahoaka no
tratra farany eo anatin'izay zavatra zay fa teo moa efandresahana ihany zany ny zavatra hita zany de manao be marenina ny fitondram-panjakana efa natsidika teo ihany koa fa hoe miezaka mikatsaka vahaolana nareo anivon'ny RMDM ao anatin'izany ny fanatanterahana fikatsahana anatanteraka n'ilay hetsika eny amin'ny magrobe oririka ny sabotsy voalohany moa dia nisy n'ireo voasambotra ny sabotsy faharoa mbola niandro valiteny teny anivon'ny préfecture ianareo ny zavatra hita nefa na ho an'ny voalohany na ho an'ny faharoa dia tonga mielo atrany teny toerana zany hoe teny be oririka ireo mpitandro ny filaminana hanakana an'izany hetsika izay everinareo anivon'ny RMDM ho tanterahana izany ny pomba ny fitondrana nefany ny zavatra hitantsika ihany koa tany anatin'ny fampahalalam-baovao dia malalaka tsara afaka mamory ary indrindrindrindra afaka manao fampelezakevitra efa ny teny teto ny filoha-lefitry ny RMDM fa hoe mitoyntolona zay ny tenen'ny pasteur Edouard Tsarame zay vahilinay teto tamin'ny herinandro ny préfet to manosika anareo nefa ny ao anatin'izany hoeny Tanjombato inona ara no toyan'izany rehetrarehetra zany ya averitra indray mandeha indray fa ny asa ataon'ny parti politika mitily ny filana mitily ny problème mitady vahaolana zay mifanaraka tsara amin'ny tetibolam-panjakana fa ratsy zany ianao manao démagogie ary manomana ekipa sy misedra ny hevitra ao eo anatrehan'ny vahoaka zay asa noble asan'ny mpanao politika zay ao anatin'ny filaminana tanteraka ny RMDM tompoko hatramin'izay onoka hatramin'izao tsy mbola nanao vandalisme na salam'izany fa mpilaminana foana no natao ary tokony hoarovana izy amin'izany mba hanao ny asany ampilaminana fa asa noble zany miendrika ny firenena ary zay no ilaina ataon'ny atoko rehetrarehetra na izy asa noble zay raha manao an'le izy ampilaminana izy ary tokony avela sy ampina izy anao an'izay ampilaminana reny nataonay teo magro hoe hiditra ao magro zahay efa nisy fampiresahana préalable tamin'ny nga izy teo nga préfet de police ny hoe zay mba tsy sy ny fisavorovozona aloha zao anatin'ny enceinte no anao an'le izy ary hosedrainay ny hevitray indrindrandrindra koa mila ny hevitry ny vahoaka zay mba ahafahana hoe tia ny problème zao ny tokony solution tia ny problème zao ny tokony solution aingana satria miletika le firenena miletika de miteny moa reny publiquement ny préfet hoe ao anatiny afaka manao fa ty ivelanareo tsy mahazo manao de zay tokony tena acte noble koa zany hoe zay no izy le fandripahalemana ny tandrovana fa tsy enao mpitandro filaminana indray no anankirotana rehefa hita hoe hiditra mpilaminana ao izy le point vulnérable ane ny tokony arovan'ny mpitandro filaminana fa tsy ny olona manao ny asany ampilaminana ampanajana fa zay nampalelo tamin'iny fotoana iny le mpitandro filaminana asa zay maome azy torohevitra salam'izay tsy fantatra intsony fa de zavatra tsy mety manao hitonina ny asanay no ataony hiditra ao amin'ny enceinte zay nefa banana ty samborina asa tena mahamenatra reny tsy mendrika anareo mpitandro filaminana reny za no miteny anareo eto amaray aman-dreny tsy tokony ataonareo mpitandro filaminana reny le point vulnérable tompoko arovana raha misy mandrobana salam'izany any gadrao sambory zay ny acte noble any mpitandro filaminana fa mpanao politika avelao anao ny asany izy indrindra hatramin'izay fantatra fa zany RMDM zany anie tsy nanao ino ty izy teo violence zany na salan'izany maneho hevitra izy manatsikera izy asa noble daholo zany fa anjara mpitondrany mijery zay tokony ataony ao anatin'izay ka izay ao amin'ny rodobe ampanohitra lingilingy anao politika zay tsy maintsy anatanteraka ny asa politika ataonay zay no asa indrasa mivahoaka aminay ary be de be reo olona satria efa hoe mpanao politika zay be de be reo olona zay resaka aminay mitady vahaolana mame sosokevitra zao tsy maintsy valorisenay tsy maintsy avaditsy reny ho asa azo tanterahana anavotana an'le firenena ao anatin'ny filaminana sy fifanajana fa tsy mety ary eto de miteny indrindrandrindra nareo zay atao hoe officier mame baikibaiky ohatran'ireny tsy mety ary manimba ny image de marque ny mpitandro filaminana reny
ilao reny tompo-klasy tompoko avy fa tsy mety tena tsy mety eto amin'ny fireneny reny fa manala baraka anareo. Mbola iresaka lafin'ny politika hatrany isika Andriamatoa filoha nasionaly Antokoteza. Zao ny zavatra misy ho an'ny fomba ny fitondrana dia saika isaky ny misy olana dia ny mpanohatra foana no voatonontonona ao ambadika izany. Tsaroako nisy an'ilay firehetana tao amin'ny Jirama tamin'ny taon-dasa dia nampangaina tamin'izay fotoana izay hoe ny mpanohatra ny tao ambadika na dia tsy fantatra aza hatreto aloha ny marina momba ny raharaha iny. Nisy indray ny korontana teo anivon'ny fiangonana Jesosy Mamonjy farany teo. Dia gaga ny rehetra nahita fa hoe ny filohan'ny RMDM Andriamatoa Marc Ravalomanana mivady sy ny sekretera jeneraly ny Antokotiko Madagasikara Rina Andriamasinoro indray no notondroiny ny solombavam-bahoaka Naivo Raolodinina ho tao ambadika izany korontana teo anivon'ny fiangonana Jesosy Mamonjy izany. Omaly indray dia nisy ilay hetsika izay ny rahantsika nahita nanaraka tao anaty reportage teo, ilay hetsika nataon'ny mponiny Tosy vokatry ny fahatapahan-jiro dia mbola nilazaina hatrany hoe dia ny mpanohatra indray no manao an'izany araka ny ambaran'ireo compte fako moa izany izay efa tena hoe mpanohana ny fitondrana dia nilaza fa tompon'antoka ao anatin'izany ny mpanohatra. Inona no hamalianao an'izany ataoko hoe karazana fanasoketana rehetra izany Andriamatoa filoha nasionaly ny Antokoteza? Zay moa no heverin'ireo fa fomba fiasa sy ataontsika hoe entina anliana ny rihatra fomba fiasan'izay sy zavatra tsy tokony mendrika novaliana akory reny. Raha manana pirofo izy ny hoe io tokoa Inga Ravalomanana sy ny SGN-TIM nanakorotom-pa aseho le pirofo aseho le pirofo ny vahoaka ny loha hitsara an'ilay izy fa le fomba fanaovana politika ohatran'ireny iveriko hoe tsy mendrika akory novaliany reny fa dia ho hitan'ny havany eo izy amin'ireny zavatra reny tsy tokony novaliana akory reny fa mialatsiny aminao Fony mpanohatra moa ny mpitondra ankehitriny na tamin'ny fitantanan'Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny 24 na tamin'ny andron'ny filoha Rajonary Mampianina tamin'ny 24 dia isan'ny notakiana izy ireo fatratra ny fahafahan'ny mpanohitra miteny amin'ireo haino aman-jery mpanjakana na ny RNM na ny TVM. Tonga eo amin'ny fitondrana izy ireo dia ny fanakiazana azy ireo indray no zavatra hita ary nataony voalohany. Tsy vitan'izay fa dia mamafy lainga amin'ireo haino aman-jery mpanjakana no ataon'ny mpitondra. Farany teo zao dia lazain'ny ministra ny serasera ny resaka compte fakotsika teo mantsy fa dia nity zany zao dia tena ny ministra mihitsy indray no nanely tao anatin'ny haino aman-jery mpanjakana fa dia hoe nitondra gros bras teny amin'ny Macron ny sekretera jeneraly ny Antokotiko Madagasikara Andriamatoa Rina Randriamasinoro ary mikatsaka fanakorontanana ireo olona izay tonga teny amin'ny Macron raha ny nambarany ny ministra zany. Na raha antsika teo moa ny valiteny nataon'Andriamatoa Rina Randriamasinoro nanambara mazava namaly mazava ny ramatoa ministra fa fijerinao anazy manokana Andriamatoa Jean-Louis Rakotoamboa mikasika le resaka manipulation satria ny resaka compte fako na manalilira faralahy teo ty zany tena ministra mihitsy indray manao an'izay resaka karazana fanelezana vaovao tsy marina izany nefa ministra ny serasera. Ny hoe misy gros bras sala amin'izay pourfou le izy ary tsika vahoaka tokony isaina tsara amin'le izy fa be dia be le fomba fanaovana politika amin'ny rehefa eto manoso potaka manoso botanana manao zao reny tena toetra amin'ny rehefa tsy mendrika ny fanaovana politika akory fa na izanaty zany za eto miresaka fa zay no antony hoe ilaina le anaovanareo fondation les règles de jeu de la démocratie eto mihitsy malsaine ny akamaroany tsy mety tsara ny akamaroany dia miady amin'ny tsisy dikany eto sika. Constitution ohatra constitution mampatsiahy fotsiny fa constitution nataon'ny mpanongam-panjakanana izy io dia nandaovana amboletra na ampifidianana dia izao izy tompony iray no milaza fa tsy mety constitution tamin'ireny propagande ireny fa ovahany kilalaon-jazo ohatran'izany fa ny tena marina be dia be ny ilaina dierahana midinika tsara mikasika ny constitution. Ohatra vao nyresantsika teo asiana ny haute cour de justice nefa tsehatra fotsiny fa tsisy voatsara na iray izy zay mpitondra nanao adalàna zany zao dia hita hoe tsy mety ao anatin'le constitution. Ny hiérarchie administrative mety ve eto amintsika rery misy fokotany déconcentré commune décentralisé district déconcentré faritra faritany misy 5 be zao ny hiérarchie administrative ny any velany nefa 2 na 3 farafabetsany. Misy zavatra be dia be rahana tokony mandinika amin'io ny resaka code électoral
de jereo reny ory tamin'ny heritaona tamin'ny fifidianana teo reny samyniezaka daholo nareo ataotsy hoe ty amin'ny société civile na ty amin'ny parti politique na ty amin'izao sosoa nijeryn'le hoe ahoana ny organisation électorale fa avy eo mipoitra misy amanetsy ny doublon misy amatapitrisany carte d'identité fople tiako tenenina amin'izany satria eto amintsika Madagasikara indrindrindrina any amin'ny farany ambany vohitsany sarotra be ny anaovana contrôle sy ijerena ny tena marina any izy eo milaza anao refonty ny fanjakana nefany tsy possible mihitsy ny antoko anao contrôle any afokotany any na société civile safidy sy ny KMF konao efa superficiel ty amin'ny district na sahala am'izay fotsiny no vita de malalaka be zany any ambany any ny afahana manao manœuvre électorale mangala bato manao doublon sy ny sisa de zany no ilaina iarahana amin'dinika hoe ahoana ny tokony antsinany zany tsy ny sisa ny aty amin'ny financement des partis sy ny financement na campagne eto amintsika ny raha misaina tsy miangatra tamin'ny élection président era-John Armampiana amin'ny 43 millions de dollars ny laniny satria ary ny campagne hitatsika fa no modeste be satria eto Madagasikara dia sarotra be midina any fotony any lalana ratsy tsy maintsy 4x4 tsy maintsy hélicoptère zay vao afaka manao an'le asa fanaovana politika ianao zany amin'ny propagandy de izy anefa no parti politique manana an'izany 43 millions de dollars zany fa ny ankamaroany financement occulte de ny dikan'izay zany zay mahita vola manjavonjavona ry sahala am'izay na eo amin'ny fitondrana de satria eto amintsika ny mpanao contrôle ny inspection générale de l'État sy ny mpanao contrôle rehetra eo am-pelatanany administratif eo am-pelatanany exécutif tianao contrôle izy de contrôle ny ataony mamay ny mera zay tsy mifanaraka aminy tsy tianao contrôle izy de miteny any contrôle financier sy ny sahala am'izany fotsy hoe ty misy projet fa aza contrôlena fa mila vola nanaovana élection zay de le fifidianany eto amintsika zany zay manana financement occulte na orinasa avy any velany manana intérêt eto mame vola antoko anankiray na sahala am'izany fotsiny de reny no lany fa le tena olona manjoro amin'ny fahamarinana sahala am'izany eto sarotra be ny ampalany azy na timbahoaka izy ny alabato ry misy manœuvre électorale misy ny financement tsy ampy de zany démocratie eto amintsika zany ilaina anaovana ady hevitra ka ny tiako tenenina zany sahala am'izany io resaka amin'ny campagne électorale any amin'ny aina manjerim-panjakana hatram'izay ka hatram'izao de hita fa zay pouvoir foana mampiasa azy tsy mety zany tokony ahitsy daholo zany rehetrarehetra zany zay no ilaina an'le concertation nationale débat de fond en profondeur tsara ny tokony atao ary ampilaminana tsara fa tsy ao anatin'ny fisavorovoina am'izao fotoana zao mamaika aloha am'izao fotoana zao ahoana ny anavotana an'le firenena aoriana am'izay zay vao miady hevitra tsara n'zany rehetrarehetra zany amin'ny saina tony mba hipetraka tsara le démocratie de zay lany eo am'izay fotoana zay lolavina tapoloha izay ao amin'ny RMDM efa manana foto-kevitra be dehibe mihitsy anatsaraina zay règle de jeu de la démocratie zay na le socle démocratique zay fa zao maika aloha am'izao fotoana zao lay fanavotana an'le firenena am'izao latsaka katerena tanteraka zao ny firenentsika ny zavatra misy ankehitriny ndray mato flou national ny antoko-teza de miariary ny resaka gaboraraka ny tsy fahaiza mitantana ny katrano atrano rodana tanteraka ohatra ny compagnie Air Madagasikara tsy mahalo vola ny fanjakana eo zao ohatra ny volandreo mpanao lalana zay arirariran'ny ministera ny fitantanam-bola na de efa tena hoe ny lela paladi mihitsy izy ireo ny mandoavana an'izany voaresakitsika teo ny karamany eny anivon'ny PAT eny amin'ny université ny piasan'ny secret zay nandoalika mihitsy arak'izao sary hitatsika zao mitaky ny karamany izy ireo ny harem-pirenena efa fantatra fa de mivoaka barana ny any anaty birao aza moa mbola manjavona ny fanodikodinam-bola ataony manana fahefana tena efa mampalilo sofina tsy hita ny ilazana azy manampitrotraka an'izany rehetra izany koa ny fasairanana lalina ny resantsika teo zay mahazo ny vahoaka amin'izao fotoana izao zay manamarina moa ity lohateny gazety iray nivoaka omaly ity hoe ampahantraina mba tsy ho afa mihetsika mihitsy ilay vahoaka malagasy inona ny teny atsipinao vahoaka malagasy manoloana indrindra zany faratsiana rehetra zay hita eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao izany
io zao a raha tadiditsika tamin'ireny propagande reny resaka indiany radio fa initiative pour l'émergence de Madagascar. Concrètement hitantsika izy zao fa initiative pour l'émergence de la mafia à Madagascar no misy zao. Hitantsika reny ny afera isan-karazany, volamena fitopolo kilao miondrana any velany reny, tsy hita teto fa ny velany vao hita, makatsy Komoro, any amin'ny ataontsika hoe kofrin'ny fanjakana, very daholy satria io s'émerger io le mafia eto Madagascar. Initiative pour l'émergence des mafias, de la mafia Madagascar. Manarak'izay reny famotehana ny ery Madagascar reny de avy eo anangana orona endriky ny mafia daholo reny retretreny izay misy am'izao fotoana zao. Ka ao anatrehan'ireny zavatra reny misy zavatra d'urgence tsy maintsy vonjenaingana le aikiala ka raha manolona tsy voaray nefa ny olona miasa mananjanaka hianatra atoato tokony vahaolana maiky amin'ireny no atao fa hita le fitondrana fa tsy mahavahaolana ka rehefa tsy mahavahaolana izy ny vahoaka ny tompon-draharaha zay na maître d'ouvrage rehefa tompon-draharaha ianao ohatra tosia amadika ianao de ianao no mieritreritra hoe ndeha maty fa potika ny lamban'ny ny ndrazana, ianao no mieritreritra ohatrina ny dépense salanina, ianao no mitady ny olona zay hoe ampamalifaly am'izany, ianao no manasa olona, ianao no mahasodro anondrazana rehefa avy eo ary ianao koa no maty antoka raha sanatria ka tsy mandeha am'lohany ny zavatra atao. Tompon-draharaha ny malagasy, tompon-draharaha ny vahoaka. Ka rehefa maître d'ouvrage ianao, rehefa menao fahefana le olona anankiray, maître d'œuvre anao ny zavatra tianao atao nefa tsy tanterahany, de mila mandray andraiky sika vahoaka malagasy, mila mandray andraiky sika fa azavela iletika ny taranakao ny zanakao ny tokantranonao mamijoroa mandraisa ny raikitra ampahendrena ary zay ny takina amitsika vahoaka malagasy mandraisa andraisitra ampahendrena fa aza miandry fotsiny ny olona tsy ahavita ny zavatra tokony ataony eto am'ty fireneny ty zay le izy zay fa raha voatsy zay no izy ekipana mafiany misy eto ny ampanankarena azy no ataony mangalatra roa volamena ahoana moa no inona hoe volamena anaty coffre any amin'ny ministère de very fotsiny hoe ohatrany hoe misy voalavo maka an'le izy ao de mody olona tsy responsable reny gadragadraina be faritany ianao prime ministre tao tam'izany de tsy ho hitanao ve zany tamin'ny fotoan'andronao sa oviana le izy tokony reny rehetrarehetra tokony isy enquête parlementaire tao fa mampalahelo eto amitsika ladraina fotsiny fa hoe parlementaire mpanao contrôle ny exécutif amin'ny endrininona le izy tsisy amin'ny alalan'ny fionan'ny le parlementaire amin'ny gouvernement tave de commander le parlementaire mba ataovy ny lalana any aminay fa ratsy zany tsy lany sa amin'ny alalan'le loi de règlement hoe tam'ty taona ty natao le loi de finance efa taona 5 taona any aorina zay vao mpandalovanao amin'ny parlementaire ny fomba nandaninan'le vola de tsangatanana tout bêtement no atao le olona nandany an'le vola le gouvernement nandany an'le vola efa tsy eo tsony, le parlementaire nandany an'le loi de finance efa tsy eo tsony de zay vao alefa olona niny olona zay tsy nahita an'izany akory le loi de règlement tsisy endriny mihitsy zany zay hoe mpanao contrôle ny exécutif zay any parlementaire le fionana fotsiny isaky misy session parlementaire reny ve mba nanao enquête parlementaire ohatra areo ataotsy hoe sénateur tamin'ny fotoan'andro mikasika an'ireny basy be de be atsokosoko nampidirina ianao tsy nanana fahefana inona teto fa de zao izy zao tsy hita de zany ve ny démocratie eneny eto zay no ilaina hoe any am'le constitution mihitsy mila mazava tsara hoe mpanao contrôle ny exécutif amin'ny parlementaire reo ny système de contrôle général de l'État, inspection générale de l'État miappuyer an'le parlementaire anao contrôle tokoa mampiasa an'io système d'inspection générale io ny exécutif mba hanatanterahany asany araky ny tokony ho izy fa tokony ho ampiasain'ny parlementaire koa io anaovan'ny contrôle de am'izay fotoana zay raha misy zavatra tsy mety de tokony am'izay fotoana zay miditra any amin'ny directement any amin'ny fisarana dossier fa tsy andry an'le haute cour de justice ihany ko zay fitaovana
fasady fotsiny ahafahana manafina ny adalàna ataon'ny mpitondra. Ya mankasitraka anao Andriamatora Kotombo Jean-Louis filoha nasionaly ny antoko tezy ianao ny vahiny tato anatin'ny fandarana Sailas zao toy ireo vahininay hatramin'izay ato anatin'ny fandarana dia mety mbola misy teny farany ve tianao tenenina maraparanantsika ny fandarana amin'ity alina ity mazava be aloha le hevitra farany teo ny vahoaka ny tompon'ny fahefana dia tokony mahasamby joro farany teo ny antoko tiako Madagasikara raha nanamarika ny 20 taonany dia isan'ny nambara foana ilay hoe mino sahi mijoro meko anao zay teny faran'izay mety sao dia mbola misy zavatra tianao afatra tianao ampitaina faraparany tompoko. Ya ny tiako apetraka amintsika vahoaka indrindrandrindra satria zay moa ny asan'ny atoko dia manao encadrement politique an'le fiarahamonina malagasy. Ny asan'ireo ataontsika hoe fiangonana isan-karazany dia manao encadrement moral le société malagasy. Ny asan'ny société civile dia misy andraikitra koa eo amin'ny ohatra ONG de développement dia manao encadrement le société malagasy amin'izay no ONG de bienfaisance dia manao ny asany araky ny asam-panasoavana ataony. Ka ho anay parti politique ny MDR MDM dia manao encadrement politique zay mametraka tsara ntsika vahoaka malagasy ho tompon-draharaha maître d'ouvrage amin'ny fiainan'ny firenena zay ny tena démocratie. Ka rehefa maître d'ouvrage tsika tompoko raiso ny andraikitra takio amin'ny zay olona nomentsika fahefana hoe atao zao fa zao ny tokony ho izy rehefa tsy mety izy sahi mijoro apahamarinana apahamendrehana tsy manimba zavatra milaza hoe tsy mety zao reny descente mifidinana andalambe reny acte noble mihitsy reny tompoko acte noble ary tokony isy lalàna tsara ifiazy fa tsy le 60082 le 60082 mantsy de ordonnance tamin'ny 1960 hoe raha hidina eny andalambe na hidina ivory akalamanjana na salamizany de mangataka lalana amin'ny préfet de police na amin'ny sous-préfet na salamizany hoe hidiny andalambe zay ampiseho ny tsy fahafalinay amin'ny zavatra ataonareo iveamenao an'izany lalàna kidaladala ohatran'izany mifehantsika eto mifehan'ny démocratie eto mila miova zany zay ao anatin'le règle de jeu de la démocratie na socle la démocratie rendretreretreny ny ilainy ovana ka zay zany no averinay mpanao encadrement politique ny fiarahamonina malagasy ny andraikitritsika vahoaka maître d'ouvrage sika amin'ny fiainam-pirenena rehefa tsy mahavita azy mpitondra takinaminy hoe ataovy zao nefa tsy ataony raiso ny andraikitra fa olona tompon-draharaha itsika rehetra tompoko. Kasitrahany ianao Andriamato Jean-Louis Rakotombo zay mpatsiahivina trano moa hoe filoha nasionaly ny antoko teza nanaiky ny vahiny tato anaty fandarana inonay fa tsy ho farany mbola betsaka ny arahana sy fampizarana tena nanakarena be ny fandarana androany ary mino aho fa ianareo tany an-tokantrano dia nitovy taminay mirahavavy hoe tena sady ny tombo ny fahalalana no lalina kokoa ny fahazoana zay tena zava-misy marina eo amin'ny fiainam-pirenena amin'izao fotoan'izao misy ny vahiny toy izany fa hatrehany koa nanakatona antsika ny fandarana Clémence Rarinirina amin'ity alina ity. Ya, ny afotsiny dia fanamafisana angamba satria ny resaka acte noble teo ny vahintsika tiany mirina kely apatsiany zavatra nambarany Ramatoa ministre serasera ankehitriny fony izy tany anatin'ny fanoherana hoe droit absolu ny fidinana an-dalambe hozy izay ary tsy midika velively fanonganam-panjakana ny fidinana an-dalambe rehefa misy ny olana izay tsapany vahoaka fa tokony ampahafantarina an'ireo tokony andraiky mpanjakana isatsokajiny. Mamaraparana tokoa tsika dia eto koa dia manararoatra kely na manalilira farala satria fantatrao tsara satria misy an'ity fanapahana izay ndresin'Andriamatoa be ny tanàna farany teo mikasika ny resaka fitaterana eto Andrenivohitra amin'ity resaka VTC ity tena miteraka resa be tokoa izy io anivon'ireo mpitatitra aty amin'ny resaka fitaterana amin'ny taxi manamafy ihany eto nireo izay taxi manaraka ny fandarana tsy tapaka fa misy ny fivoriana izay rahanay amin'ny asabotsy lasa asabotsy manaraka izao sabotsy ho avy zao dia manentana nareo rehetrarehetra zany mba ho avy ao anatin'izay fivoriana zay satria zava-dehibe tena mahakasika ny asantsika no hodiniana ao anatin'izany amafisika ihany ilay hoe nisy ny fanapahana noraisina samy rery toy ny mahazatra manitsakitsaka lalàna asa ve efa miatra ve ilay resaka immunité izay tsy manara-dalàna sy tsy manaraka lalam-panorenana ny fijerintsika sy ny fijery mipahay lalàna azy fa dia zay moa zany ny eto amintsika roviana ny vahoaka no isokatra ny masona ary ijoro araka nambarany vahintsika teo fa zay aloha zany zavatra iainana
atsy-piany zay zavatra zay dia omeko anao namana lira faralany tena famaranana ny fandarantsika. Ya, ampy sy fehiny izay rehetra nambara teo antenainay fa nafinaritra anao ny fandarana ary dia miheriny anio indray ny fotoanantsika manaraka atao anatin'ny fandarana Sahila Sao angasitra antsika ny vahiny izay mirava-poza dia mametraka ny mandra-piona ho amin'ny fandarana manaraka indray tomboklasy tomboko vavy.